Samy nanana nentina nanamariana ny andro voalohany nentina nanokafana ny fampelezan-kevitra moa ny candidat tsirairay ho an'ny candidat ben'ny tanàna ao Antehiroka raha ary nisa mbola tiana vonjy ny ainy vonjy be no afantaran'ny maro azy dia tamin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana no nanokafana izany. Fotoam-bavaka no nentina nanokafana ny fampelezan-kevitra n'Andriamatoa raha ary nisa mbola tiana vonjy ny aina fantatra amin'ny anarana hoe vonjy be izay no tanterahana omaly tao amin'ny Priminy Ambohibao. Maro ireo tetikasa vinavinainy ity candidat ho ben'ny tanàna n'Antehiroka sy ny mpiaradia amin'ny ho tanterahana. Anisan'izany ny fandriampahalemana. Tsy latsan-danja amin'izany ihany koa ny fampianarana amin'ny alalan'ny fanokafana ny lycée Antehiroka. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana dia zava-dehibe ny fisian'ny maternité. Ho an'ny vonjy be dia tanjona iray ny fampananana asa ka ilaina ny fametrahana ivitoeram-piofanana ao amin'ny komina Antehiroka. Zava-dehibe ihany koa ny seha-piarina toy ny fiompiana sy ny fambolena ka tetikasan'ity candidat ity sy ny mpiaradia aminy ny fanamorana ny fifidianana akora sy ny masom-boly. Hojerena ihany koa ny fanatsarana ny tanàna amin'ny alalan'ny fanamboarana sy fikojakojana ny zaridaina ary ny famatiana jiro sy rano fisotro madio. Amin'ny mahatanora azy dia mitinjo hatrany tanora ny candidat ho ben'ny tanàna n'Antehiroka mitondra ny laharana 9. Isy arak'izany ny famoronana fodrafitrasa fialamboly ho an'ny tanora sy firaisamben'ny tanora kristianina Antehiroka.